La 4G Patelma vous présente Nivava. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome, Batimax. La qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Nosokafan'ny filohan'ny Repoblika tamin'ny fomba ofisialy androany ny CTC 19 ao Antsirabe. Misy 20 ireo marary raisina an-tanany eo anivon'ity toerana ity ary hita ao amin'ity CTC ity avokoa ireo fitaovam-pitsaboana rehetra ho an'ny marary. Vaksiny Covishield 5.4 no tonga eto Madagasikara ny zoma fa 7 volana May izao. Nanomboka ny 10 volana May kosa ny fanomboana izany ho an'ny mpitandron'ny filaminana sy mpiasan'ny fahasalamana ary mpikambana eo anivon'ny Amadia. Ny voakomaly ihany koa ankilan'ny valan'ny fitiliana natao tamin'ireo mpandeha ny zotra farany tamin'ny AF teto Madagasikara. Nanomboka androany ary haritra 70 andro ny fivoriana ara-potoan'ny antenimieram-pirenena sy ny antenimiran-dolona amin'ity taona 2022 ity. Amin'ny alalan'ny visioconférence no anatanterahana izany ho an'ny antenimieram-pirenena. Misy ireo solombavim-bahoaka tsy mankasitraka ny anatanterahana izany amin'ny alalan'izay visioconférence izay. Tafiakatra 7 ny olona nalain'ny dalo ankerina nandritra ny fanafiana indroa ny antaona tany Andzurbe. Tany amin'ireo toerana lavitra sy saro-dalana avokoa no nitrangan'ny fanafiana ka nampanano sarotra ny asan'ny mpitandron'ny filaminana ho ny komandin'ny zandarmaria-pirenena. Eo amin'ny maresaka iraisampirenena dia mahery 13 no maty ary maro ireo mbola karohana ny Meksika vokatry ny fahatapahany tetezana iray izay fandehanan'ny metro. Mitady ny fomba rehetra ankehitriny ny mpamonjy voany akany ireo izay mbola voatsindry ny metro. Ny andindinireo arahinao afaka fotoana fohy. Salandra tompoko lahy sy tompoko fotoana vaovao teo amin'ny Koly TV manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao nosokafan'ny filohan'ny Repoblika tamin'ny fomba ofisialy amin'ity androany ity ny CTC 19 ao Antsirabe. Misy 20 ireo marary raisina an-tanana eo anivon'ity toerana ity ka hita ao avokoa ireo fitaovana fitsaboana ao an'ireo marary. Abraham Randriamana. Isan'ireo faritra ahitana trangana valanaretina COVID-19 betsaka ankehitriny eo amin'ny faritra Vakinankaratra raha nambarany tompona andraikitra. Omaly 7 ny volana May, misy 20 ireo voamarina fa mitondra ny tsimokaretina ao an-toerana. Manoloan'izany, fepetrano raisy ny fitondram-panjakana ny fametrahana ny CTC 19 na ny centre de traitement du COVID-19 ao amin'ny gymnase couvert ao Antsirabe. Tonga nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy tany an-toerana androany ny filoham-pirenena niaraka tamin'ireo ministra mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Marary ny valanaretina misy 20 no raisina an-tanana ao amin'ity CTC ity ary ho hita ao avokoa ireo fitaovana fitsaboana toy ny concentrateur d'oxygène sy ny fanafody ary ireo mpitsabo hikarakara ireo marary. Anaty manokana androany dia ny fahatsapana fa miakatra dia miakatra ary betsaka ireo olona zay manana ny sorotraretina na mitondra mihitsy an'ilay valanaretina coronavirus eto aty Vakinankaratra marimarina kokoa eto Antsirabe ankehitriny. Ilaina fandraisana andraikitra aingana izany. Izay no mahatonga antsika eto androany satria efa manomboka mefeny ny hôpitaly ary izay no ahatongavantsika eto amin'ity toeran'ity anokatra ny CTC 19 eto Antsirabe eto amin'ity gymnase ity izany na ny centre de traitement COVID-19 eto Antsirabe. Ato anatin'ity CTC ity zany dia mazaka marary hatrany amin'ny 20 ny olona afaka raisina eto amin'ity nivon'ity CTC ity. Mahatonga antsika hoe eto amin'ity centre de traitement COVID-19 eto Antsirabe ity dia ovatsiana concentrateur d'oxygène ny marary rehetra zay marary rehetra zany. Misy 70 izy io. Za mino fa tsotratra an'izany satria ezakitsika ny tsabo melo fa 70 zany reo ka raha misy marary 70 eto dia mino fa ho avitra na ho voavonjy ara-potoana izy ireo.
tafiditra ao anaty fitsabonina ireo marary ny valanaretana covid-19 ao amin'ny faritra vakinankaratra, nanolitra fanampiana ara-pitaovana toy ny concentrateur d'oxygène sy fanafody eo amin'nivon'ny centre médical Ave Marie ao Antsirabe ihany koa ny fitondram-panjakana. Adiombonana ny ady amin'ny valanaretana covid-19 ka ilaina ny fanomezan-tanana hoy ny filoham-pirenena. Zavatra ilaina ny concentrateur d'oxygène, ilaina ihany koa ny oxygène, ka zay ny mahatonga anay tongetra zany ankehitriny manolotra nyreto concentrateur d'oxygène ireto misa 10 zay atolotra ny clinique des sœurs eto Ave Maria. Akoatran'izay dia misy ihany koa ny fanafody maro isan-karazany izay hoentina hiatrehana an'izao ady atrehantsika izao. Nankahery ireo mpiasa ny fahasalamana mandray an-tanana ireo marary ny covid-19 ao amin'ny faritra vakinankaratra ny filoha. No mafisy ny nandritra izany fa isy ny primy spesial omena ho an'ireo mpiasa ny fahasalamana sy ireo manana andraikitra amin'ny fitsabonana ny covid-19 manerana ny nosy. Tsy ny vaksiny Covishield ihany no ampiasaina eto Madagasikara fa isy ihany koa vaksiny hafa izay ao anatin'ny initiative Covax. Hoy ny Prime Ministre tamin'ity androany ity amin'ny tony fandiniana miaraka amin'ireo manam-pahaizana ara-pahasalamana malagasy. Io ny nasaina. Nitondra fanazavana manoloana ny Risabe ny anivon'ny fiarahamonina ny amin'ny hoe nahoana ny Covishield no vaksiny nofinida ny fitondram-panjakana ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta. Nambarany fa misy vaksiny hafa izay efa nodinina niaraka tamin'ny Académie nationale de médecine de Madagascar. Raha malala fa amin'izao fotoana zao eran-tany mbola tsy misy firenena na dia anankiray aza mifehy an'ireo vaksiny rehetrarehetra ireo. Fantatrareo fa ny vaksiny rehetrarehetra eran-tany mbola en phase 2 ny essai atao amin'izao fotoana zao, mbola tsy misy tonga en phase 3 zany. Mijery atsika inona vaksiny efa misy amin'izao fotoana zao ao anatin'izany alliance Covax zany. Izany na tonga atsika niditra amin'ny Covishield ao anatin'izany alliance Covax zany koa misy vaksiny hafa zay tapahantsika ihany koa niaraka tamin'ireo comité scientifique sy ny Académie nationale de médecine ao anatin'izany Johnson Johnson, ao anatin'izany koa ny vaksiny hafa ohatran'ny Pfizer ohatran'izany ka zay zany mahatonga atsika amin'izao fotoana zao miroso anatin'ny fanatanterahana fahatongavana ireny vaksiny ireny. Misy lamina izy ireny ary misy fandaminana mahakasika anazy rehetrarehetra zany ao anatin'ny fanapaharehantsika an'ireo vaksiny rehetrarehetra. Ivoaka tsy ho ela ihany koa ny lisitra ireo izay hisitraka ny vaksiny izay ho tonga tsy ho ela eto amintsika raha ny fanazavana hatrany. Mpiasan'ny fahasalamana no ometsika laharam-pahamena amin'ireo vaksiny tonga ireo. Ny faharoa dia ny fandaminana rehetrarehetra mahakasika an'izay fanapaharehantsika ny vaksiny zay dia iarahantsika miara-miombona amin'ny Académie nationale de médecine sy ny comité scientifique. Hitantsika ao anatin'ny fotoana fohy iza daholo izy ireo tokony hisitrika an'izany voalohany. Tiako ambara amin'ireo fotsiny tsy ny mpikambana gouvernemanta mihitsy no hiazakazaka hisitrika an'izany. Ary ny tena mila an'izany no ametrahantsika an'izany ezaka rehetrarehetra dia ny vahoaka malagasy. Nanatrika ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoan'ny antelomerandolona androany ny Prime Ministre sy ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Vaksiny Covishield miisa 5 sy 4 no tonga eto Madagasikara ny zoma fa 7 ny volana May ho avy izao. Ny fafolo volana May no manomboka ho an'ireo mpitandron'ny filaminana mpiasan'ny fahasalamana mpikambana eo anivon'ny Amadia. Nivoaka omaly kosa ny valin'ny fitiliana natao tamin'ireo mpandeha tamin'ny zotra faran'ny AF izay tonga teto Madagasikara. Michel Arnard zao. Araka ny fampitam-baovao avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny ministera ny fitaterana ary ny fizahantany taorian'ny fitiliana miisa 3 natao tamin'ireo mpandeha tonga teto Madagasikara ny 20 aprily lasa teo. Mpandeha 12 no fantatra fa pozitif taorian'ny fitiliana intelo miantaona natao tamin'izy ireo. Ireto farany izay manaraka fitsabonany amin'ny Fohibe Knapp Savodivorana, ny ambony kosa nalefa nody ary nanasonita ratasy fiantohana fa noho ny fihiboana any an-tranony hatramin'ny asabotsy izao izay ataperany 14 andro. Etsy ankilany, araka ny tenin'ny filohan'ny Repoblika dia fantatra fa ny zoma fa 7 ny volana May izao no tonga eto Madagasikara ny andiany voalohany amin'ny vaksiny entina miady amin'ny valanaretina Covid-19. Teto Madagasikara moa dia efa nilaza ny fitondram-panjakana fa misy karazany 4 ny vaksiny eritreretina azo ampidirina eto Madagasikara dia ny Pfizer moa zany, ny Covishield, ny Johnson Johnson ary ihany koa ny Sinopharm.
raha ilay vaksiny ho tonga amin'ity fahafitony volana Mey ity dia ilay vaksiny Covishield no ho tonga eto. Ny isany moa dia 5 sy 2 hetsy no isan'ny dozy ho tonga amin'ity andiany voalohany ity. Ny Covishield dia ao anatin'ilay vaksina antsointsika hoe AstraZeneca, novokarina tany Inde moa izy io, ary efa nahazo alalana tamin'ny fikamanam-be ny sahana ny fahasalamana. Vaksiny mahomby, vaksiny azo antoka satria efa nandalo ny tanatohatry ny fikarohana siantifika ary efa nahazo izany fahazon-dalana zany. Teto Madagasikara moa dia niarahana tamin'ny ANAMEM, n'Académie nationale de médecine teto Madagasikara, izay vovonana ara-siantifika afaka manome an'ilay ataontsika hoe garantie scientifique, dia efa nikena teo anivon'izany vovonan'izany ity fampidirana ny vaksiny atao hoe Covishield ity. Ny Covishield dia vaksiny noforon'ny Serum Institute of India. Araka ny efa voalaza, misy ny masotsivana amin'ny fisitrahana izay vaksiny izay, efa misy ihany koa ny tetiandro ahafahana misitraka izany. Ho an'ny daty hanomboana vaksiny kosa dia ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana, ho an'ny mpitandron'ny filaminana ary ho an'ireo izay misoratra anarana eny anivon'ny Amadia, izay ao anatin'ny registre ny Amadia zany, dia manomboka ny 10 Mey 2024. Ho an'ireo zokiolona sy ireo olona manana arety mitaiza izay tsy ao anatin'izay Amadia zay, dia misoratra anarana eny anivon'ny CSB, ka rehefa azo ny listan'izy ireo dia manomboka amin'ny 10 Mey 2024 ny fanombohan'ny vaksiny. Antsitrapo sy tsy andoavam-bola ny fanaovana vaksiny entina miady amin'ny Covid-19. Raha nantontanisa nivoaka ho an'ny andron'ny 3 Mey kosa indray dia ny isa 730 ireo tranga vaovao marina fa mitondra ny Covid-19, 530 no eto amin'ny faritra Analamanga, 230 ny olona sitrana, misy 5 kosa ireo namonyainy, 337 ireo mbola manohy ny fitsaboana ary 330 no sokajiana ho forme grave. Nanomboka ny 13 Martsa 2020 hatramin'ny 7 ny volana Mey 2020 araka izany, amin'ny fitiliana vita miisa 137,707 sira hetsy, miisa 7,707 ireo tranga voamarina fa mitondra ny Covid-19 eto Madagasikara, 4,707 ireo efa sitrana ary 2,700 ireo olona lavo. Nanomboka androany ary aharitra 10 andro ny fotoam-pivoriana ara-potoana voalohany anteny Mirapirenena amin'ity taona 2024 ity, amin'ny alalan'ny visioconférence no anatanterahana izany. Misy kosa ireo solombavamboaka no tsy mankasitraka ny fivoriana izay atao amin'ny alalan'ny visioconférence ka tonga teny Tsimbazaza ihany tamin'ity androany ity. Henri Florio. Araka ny voalazan'ny lalam-panorenana ao amin'ny andininy 17 mivory ara-potoana indroa isan-taona ny mandritra ny 80 andro ny eo anivon'ny anteny Mirapirenena, manomboka ny talata voalohany amin'ny volana Mey ny voalohany ary ny talata fahatelo amin'ny volana Oktobra ny faharoa. Araka io voalazan'ny lalam-panorenana io, nanomboka androany ny fotoam-pivoriana ireo solombavambahoaka izay tanterahana amin'ny alalan'ny visioconférence araka ny fanapahan-kevitra noraisin'ny bureau maharitra noho ny firongatry ny valinaretina Covid-19 izao. Teboka maro samihafa no tsy maintsy hojerena sy hodinihana ao anatin'izao fotoam-pivoriana izao, raha ny nambaran'ity filohan'ny andrim-panjakana mpanao lalàna ity. Mazava ho azy ny lalàna fifehezana ny teki-bola-panjakana fa mitsina jiany toy ny loi de finance rectificative. Ao ny tolo-dalàna maromaro avy amin'ny solombavambahoaka izay any amteneran'olona any ka inoana fa bodin'izy ireo izany ary iverina atentsika raha toa ka misy fanjana taony. Ohatra ny any nomeko any amin'izany dia ao ny proposition de loi 001/2019/PL portant statut de l'opposition et des partis d'opposition. Raha ny any koa misy projet de loi 003/2019/PL
relative à la production et à la commercialisation du toko malagasy. Ankilany, soloavam-bahoaka miisa 7 ihany koa no tazana tonga teny amin'ny anteny miera-pirenena tamin'ny ity androany ity, noho ny fahitan'izy ireo fa tsy mahafapo ity fivoriana ampitaindavitra ity, ary mbola misy ny tsy fahatomombanana ny fomba fanatanterahana azy. Zay moa zany rano marina dia tena mbola mametraka foana hoe le fomba fiasana isoloam-bahoaka mihitsy no tsy totosa araka ny tokony zany amin'ny alalan'ny ampitaindavitra ity. Raha ohatra zany zay ohatra hoe anao satroka, zao sangisangy izy ty hoe satroka raha matofolo, dia ahoana zany zay? Andeha ny fivoriana, andeha le latsabaty miafina, ahoana zay? Raha sanatria, ndao toko hoe sanatriavina, sao dia lazany zareo misy manana zay tena zay, ka misy manao fitsipapitokisana le gouvernement tato solombahoaka, ahoana ny anaovana zay? Misy débat zany, tokony miteto zany. Donc zay zany dia mbola metraka hoe tokony fivoriana anatina efitra malalaka io dia ajaina ny elanelana ara-pahasalamana, dia zay ny anaovana azy. Fa ty zany mbola betsaka ny zavatra tsy voafehintsika ara-teknika. Nanomboka androany araharitra 80 andro araka izany, ity fotoam-pivoriana voalohany ho an'ny anteny miera-pirenena ity. Ny talata 7 amin'ny volana oktobra kosa ny faharoa, araka ny voalaza ny lalam-panorenana hatrany. Volavolan-dalàna lehibe miisa 8 no hodinian'ireo lohal'ny Madagasikara amin'izao fivoriana ara-potoana voalohany amin'ity taona ity izao. Isan'izany ny volavolan-dalàna ifehy ny antoko-panohitra sy ny fanoherana, fa eo ihany koa momba ny pôle anti-corruption. Io na saina. Nanomboka ny fandiniana ireo volavolan-dalàna miisa 8 izay isan'ny andrasan'ny mpanara-baovao maro ny eo anivony anteny miran-dolona amin'izao fivoriana ara-potoana izao. Isany amin'izany ny volavolan-dalàna momba ny sata amin'ny feny mpanohitra sy ny fanoherana eto Madagasikara. Eo ihany koa ny mikasika ny pôle anti-corruption, ny fanjifana ny toka gasy, ny volavolan-dalàna momba ny ordre des géomètres de Madagascar, ny volavolan-dalàna mikasika ny reconstitution des documents fonciers et topographiques. Ankoatra ireo, isan'ny hodiniana ihany koa ny statut des enseignants chercheurs et des enseignants de l'enseignement supérieur. Ny laharam-pahamehana amin'ireo izay hofaritan'ny fivorian'ny Boromaharitra Rampitso amoana ny ladinika ho ny filohan'ny ity androm-panjakana ity nandritra ny tafa ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety. Samy laharam-pahamehana daholo izy ireo satria iaikinany ny fiainam-bahoaka ka mbola hivory moa zany Rampitso ny bureau permanent andamina amin'ny programme sy ny fandrandrana ny hoe iza natao laharam-pahamehana ny fandehana azy dia Rampitso maraina zany no fantatry zay fandarana izay. Ka itsika moa dia tsy maintsy mifanajasany ary efa ao anatin'le sata fempanohana dia efa ao anatin'io le lalàna volavolan-dalàna tolo-dalàna anakivalo io zany volavolan-dalàna anakivalo dia efa ao anatin'izay ilay mikasitra ny mpanohatra zany tsy maintsy hojereny izy io. Nanomboka androany ny fivoriana ara-potoana ny anteny miran-dolona ary aritra 80 andro. Tanora miisa 330 amin'izao tao amin'ny commune Andranomaniratra faritra Vakinankaratra no nahazo ny titre vert avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy tamin'ity androany ity. Tanjona ny fanampiana ireo tanora hiditra amin'ny sehatry ny fiariana amin'ny alalan'ny fambolena sy fiompiana raha nambaran'ny filoham-pirenena Abraham Randriamanana. Tanora miisa 30 amin'izao no nisitraka ny titre vert teto amin'ny commune Andranomanilatra faritra Vakinankaratra. Fanomezana tany ho an'ireo tanora vonina ny amboly sy iary amin'ny sehatry ny fiompiana sy ny fambolena. Vola mitetina 10 miliara ariary no natokana ho an'ny titre vert ka nitetika asa fiariana sy ny ministera no mikarakara azy. Atao zany fanomezana tany ho an'ireo tanora zay te hiary amin'ny fiainana. Rehefa vita ny fifatenana an'ireo tanora zay tokony hisitraka an'izany dia omena fiofanana izy ireo dia vatsiana voly afahana miasa, mampiasa, mamokatra sy indrindra io ihany koa eo amin'ny lafin'ny fambolena ihany, fa fiompiana ihany koa. Omena anareo ny titre, anareo ny tany, fa kosa ao anatin'io titre io dia izao. Tsy afaka anaovana zavatra hafa fa dia ao anatin'ny fiompiana sy ny fambolena izay ihany no zavatra atao eo amin'ity tany ity. Ho tonga ty hoe ireo omby vavim-peronono roa karazana izay nafarana avy any ivelany miaraka amin'ireo vilona izay ataon'ny sakafon'ireo omby. Ankoatra ny fanomezana tany, misy ny toana arabola sy ara-pitaovana ary indrindra ny fanofanana ireo tanora ireo. Anorenan'ny fanjakana trano tsirairay ipetrahana eo amin'ireo tany ihany koa
ireo mpisitraka ity tetikasa fiariana ity ary ny fanjakana no hitady ny lalam-barotra rehefa hamoaka ny vokatra izy ireo. Ny zavatra ataontsika moa akoatra ny atao an-dranomanilatra dia misy ny any Tsoatany ihany koa eto Vakinankaratra. Mizara roa zany ity tetikasa ity, ao ny fambolenan'ireo sakafo nyreo omby vavy be ronono, za hoe jinkaomo no anarany. Ny Tsoatany dia misy ireo fanampinan'ny olona, ireo fanampinan'ny tanora izay ao anatiny hoe fiompiana amin'ny resaka cycle court. Anisan'izany moa zany ny fiompiana akoho na poulet de chair, ny fiompiana kisoa, ny fambolena katsaka izay efa nahitana ihany koa lalam-barotra. Tsy azo anaovana zavatra hafa ankoatran'ny fambolena sy ny fiompiana ny tany hoy ny filoham-pirenena. Hita hatramin'ny faritra 2020 ny tetikasa ka 1000 hektara isaky ny faritra no atokana ho an'izany. Izany hoe 2,4 hektara farafahakeliny no tanjona. Tontolon'ny kitra kosa indray dia tafiditra ao anatin'ireo kianjana azo fankatoavana avy amin'ny kafa ny kianjan'ny Bare Mahamasina sy ny kianjan'ny Bareka Dimy Toamasina ka afaka mandray ny lalao mandritra ny andro voalohany sy faharoa amin'ny fifanitsanana ho izay fiatiana tombon-daka maneran-tany ka tara 2022. Araka ny lisitra navoaka ny kafa mahakasika ireo kianja afaka mandray ny lalao mandritra ny andro voalohany sy andro faharoa ho an'ny fifanitsana iadiana ny tompon-daka maneran-tany 2022. Anisan'ireo kianja manara-penitra aty Afrika nankatao ny kafa afaka mandray lalao ififanitsana ho an'ny Coupe du Monde 2022 ny kianjan'ny Bare ny Mahamasina sy ny kianja Bareka Dimy Toamasina. Araka ireo lisitra ny kianja navoaka ny kafa ireo na mbola eo andalam-panamboarana izay ity kianja amin'ny Bare ny Madagasikara ao Mahamasina ity, efa nisy ny fitsirenana manokana nataony kafa vao afaka manome izao fankatoavana izao izy ireo raha ny nambaran'ireo mpikirakira fanatanjahantena. Bareka Dimy Toamasina moa efa nisy ny inspection nataon'ny kafa ny alohan'ny lalao nanaovana tamin'ny Niger sy Côte d'Ivoire. Ho an'ny Mahamasina indray sûrement efa nisy ny inspection satria na raha tsy nandalo inspection dia tsy afaka nahazo izany fankatoavana izany ary araky ny heno dia nisy ny fijerena ny sary mahakasika ilay foto-drafitrasa zany eo Mahamasina ny kianja Bare io resahany io. Betsaka moa critère raisina anisan'izany momba ny qualité an'ny pelouse ao ihany koa ny infrastructure marina fa mbola anatin'ny fanamboarana fa efa misy zany atao hoe promesse hoe ahafana hoe mamita anazy amin'ny fotoana tokony ilana azy dia izay no nandraisan'ny kafa zany fanapa-kevitra hoe afaka mandray ny lalao an'ny Bare amin'ny fifantsana amin'ny lalao eran-tany Qatar 2022 ny kianja bean'ny Bare eo Mahamasina. Ankoatra izay tombony lehibe ho an'ny Madagasikara indrindra fa ho an'ny Bare ny hilalaovana eo amin'ny kianja be ny Mahamasina na ny an'ny Toamasina raha ny farazavana trany. Ho an'ny Madagasikara manokana dia hoe milalao eto toerana tanàna efa haitsika firenetsika dia ny kianja ataontsika hoe kianja vaovao fa tokony raha ny altitude sy ny environnement dia tokony tsy dia analavitra loatra ny zavatra efa niainantsika tany aloha tany. Misy mantsy zao firenena sasany raha tsy laza ohatry hoe Sénégal, Burundi, Burkina Faso, Mali, Niger, Libéria, ireny dia tsy nahazo fankatoavana ny kianja tany amin'izy ireny hany ka voatery tsy maintsy hilalao aloha amina kianja neutre na kianja hafa izay hosafidizy zareo fa manaraka ny fetran'ny manaraka ny fenitry ny kafa sy ny FIFA amin'ny lalao voalohany sy faharoa amin'ny éliminatoiren'ny Coupe du Monde 2022. Efa eo andalam-pamitana ny asa fanamboarana ny kianja Bare izay tetikasa ny fitondram-panjakana malagasy ankehitriny ary afaka handraisana ny lalao ny Bare ny Madagasikara ity kianja be ny Mahamasina ity manomboka ny volana Jona ho avy izao. Tonga eto fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay ahitantsika mahakasika ny rarafankanan-keriny atao Anjozoro be. Eo ihany koa ny mahakasika ny fitsaboana ireo valinaretina Covid-19 any amin'ny faritra Andrefavehary. Miara-mirona andresan'ny coronavirus. Manaova arotava. Raha mila tolotra maika nefa tsy manana crédit. Manaova SOS Sofratelma. Tsindrio ny dièse 111 étoile 3 étoile 3 dièse. Chocolat Sahara. Un goût authentique.
Un éventail de saveurs. Tsar, un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar, savourez vos émotions. Mandrosola sonora Universal Emporium no vanarnao Batimax eto Tsaralalany. Ohatra moderna be mihitsy ato Ny magasin lasa moderna fa ny entana sy ny vidiny tsy miovaka. Ndahora fa mila manampy fitaovana mihitsy azao satria nahafa-po ilay milina fitombaro vidiko tato. Ho atsika tatsaha tongava mitsidika amin'ny Batimax ao Tsaralalana fa ho hitanao daholo ny fitaovana matianina momba ny fambolena, décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe. Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Verina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika tafakatra sivy ireo olona lalain'ny dahalo ankeriny nandritry ny fanafiana indrony antaona atao Anjozorobe tamin'ireo toerana lavitra sy saro-dalana avokoa ny trangan'ny fanafiana ka mpanampanano sarotra ny asan'ny mpitandro ny filaminana ho ny komandin'ny gendarmerie Yves Richard. Indrony antona ny fakana-keriny ny tranga tao amin'ny distrika n'Anjozorobe tao anatiny Anovitsy. Tanàna roa samihafa ny lasibatra ary tafiakatra sivy ny olona nalain'ny dahalo ankeriny. Raha ny tranga niseho tao amin'ny komuna Betatao 7 kilometatra miala n'Anjozorobe omaly. 5 ireo nalain'ny dahalo ankeriny ary nisy ny tafavoaka taorian'ny fifandonana tampitandro ny filaminana. Zany hoe indrona ny toana zany izy io le tamin'ny voalohany zany 4 no lalainy zareo dia ity le faharoa ity 5 tamin'ity le faharoa 5 ity zany no misy ny 4 efa votsitra eo fa lay 4 tamin'ny voalohany zany mbola ao anatin'ny fanarahana zany ny any amin'ny any toerana any amin'izao fotoana izao. Io moa sarotra ny hoe tonga dia hanao ataontsika hoe hitsin-dalana fotsiny satria ny fanaovanao hitsin-dalana fotsiny dia mety hiteraka fahafatesan'ilay olona zay voatazona ankeriny fa tsy maintsy misy tetikady ampiasaina zany amin'io fa tsy azo atao hoe ndao tonga dia voadarofana bomba na atao an'izao ty toerana misy an'zareo ty fa manjary ilay olona tsy manatsiny zay voatazona ankeriny indray zany no hotrado zao. Nrongatra arak'izany ny trangana fakana-keriny tao anatiny herinandro. Ankoatra ny tany Anjozorobe, ankizilahy kely iray ihany koa no nisy nakan-keriny tany Ambositra. Maro ny antony mampirongatra ny tranga tsy fandriam-pahalemana amin'ny endriny maro, indrindra ny fakana-keriny amin'izao fotoana izao, hoy ny komandon'ny gendarmerie amin'ny Pireneny. Any amin'ny toerana izay enclavé, sady tsy misy lalana, tsy misy réseau téléphonique, tsy misy ninina, any no matetika hitrangany reny fakana-keriny any ambanivohitra reny. Dia izay zany ohatrany hoe mampirongatra azy satria vola malaky zany angamba no azo ilazana azy anatin'izao krizy andalovantsika izao. Tazominy le olona dia mangataka vola izy dia vola malaky raha angalatr'omby izy mbola hamotsy omby mbola anao ny fanadiovana ny taratasy zay vao afaka hivarotra, mbola lavalava ny lalana dia mila vola malaky zany dia izay angamba no azo lazaina hoe mampirongatra le izy fa na izany na tsy zany zany dia azo lazaina fa betsaka ihany koa amin'ireo fakana-keriny no hoe vaovao ao anatin'ny 720 ora na 27 ora. 5 amin'ireo olona nalaina keriny arak'izany no mbola eny ampelantanan'ireo dahalo. Mbola mitoetrany arak'izany ny fanarahan-dia ka androany no nanaingana namafy izany ny komandin'ny farim-piadidiana Antananarivo. Tsy nandrinesana feo intsony mahakasika ny fizarana ny faritra vadivavy sy fitovinany atreto raha efa nisy ny sosikevitra izay narosiny fanjakana mahakasika izay isany mbola mitana ny evany amin'ny ambidirana ny kongo ao amin'ny vadivavy nisy olo-mbamoaka voafidy tany antoerana Yves Richard. Nanginany raha mahakasika ny fizaram-patra eo amin'ny vadivavy sy fitovinany taorian'ny voizana azy tamin'ny taondasa na efa azo lazaina ho betsaka aza ny fifandresen-dahatra natao mombizay. Mbola mitana ny heviny avokoa ny tompon'andraikitra isan'ny tokony nanohitra ny sosikevitra naroso ny fitondram-panjakana tamin'izany. Isan'izany ny solom-bavam-bahoaka amin'ny Madagasikara voafidy tao Ikongo. Mikasika ny dosie vadivavy fitovinany dia mazava. Efa betsaka ny fanehoan-kevitra natao
efa betsaka ny fizarana sy fanakalozana ny fanaovana efa nomena ny antony rehetrarehetra mba hahatonga ny distrika ny Kongo ho ao anatin'ny faritra Vatovavy fa zahay dia nijoro tamin'ny hevitry ny tany fotony ary zahay dia nampitondraina feo avy any fotony fa tsy hoe eritreritra na aingam-panahinay na katsikatsi politika araka ny eritreretiny sasany akory fa ny safidiny maro nisa sy ny fironana miainga avy any fotony dia hoe zany distrika ny Kongo zany efa faritra Vatovavy hatramin'izay. Na tsy mbola fantatra mazava aza ny lahadinika hodiniana anatin'ny fotoam-pivoriany anteny mera rotonta tamin'izao fotoana izao. Tsy mbola tokony ampidinina anaty lahadinika ny resaka fizara-paritra ka hitsangana ny faritra 720. Tokony mbola hiverenana ny fakakevitra andraisana manana ny hevitry ny olobe sy ny mponina eny fotony hoy ny fanazavana. Satria zahay zany nitaky hoe mba hienoy ny feonay mba halao ny hevitray. Satria zay zany nitanay hoe nandringa tao anatin'le asa rehetrarehetra natao tao aloha rehetrarehetra. Ohatrany hoe mila ny tariany ny enona sy ny raisina ny sosikevitra zareo fa taty aminay taty zany tsisy ny aino na nisy ny aino ihany fa ohatrany efa maka anjara sahady any amin'le fanapahan-kevitra farany le fakan-kevitra. Dia fieritreretako anazy atao anatin'izay vanim-potoana lavalava zay dia mety nisy fionana na nisy fifanantonana na nisy fidinana ifotony na kana marina hoe inona marina ny zavatra misy. Ny distrika Anosivarika ifanadiana ary mananjary no andrafitra ny vadivavy araka ny sosikevitra momba ny fizaram-paritra raha iverenana manakara vohipeno ary konkosa ny fidivinany. Tontolon'ny fahasalamana dia marefy amin'ny vananaretina Covid-19 ny olona asmatika. Miavaka ny fisehon'ny aretina soika sy ny vananaretina Covid-19 raha ny fanazavany repitsabo aretina tsy mifindra fa azo sitranina tsara saingy manaranaka ny asma raha ny fanazavana atrany ny alarana efso. Olana eo amin'ny taovam-pisefona ny soika na ny asma raha ny fanazavana. Amin'izao fianaka ny valanaretina Covid-19 izao marefy ireo olona asmatika raha ny fanazavana ireo mpitsabo. Na izany aza tsy mitovy ny fahaseporana teraky ny soika sy ny Covid-19 ary misy ny mampiavaka azy. Orana le satria ny Covid nge ny fitaovam-pisefona ny tena takeny ny asma koa zany any amin'ny fitaovam-pisefona koa ny tena misy an'le fisehony. Dia mazava ho azy vana atahorana kokoa bebe kokoa anisan'ny olona fragile zany ny olona asmatika amin'izao coronavirus zao. Inona ny mety hoe anavahana ny olona hoe asmatika sy ny hoe olona sepitra? Ny anavahana azy zany ny mpisabo moa ny tena mahay manavaka an'iny. Ny anavahana ny asma aloha zany mazava ho azy amin'ny interrogatoire ianao zany amin'ny fanontaniana fanadihadiana an'le marary dia efa fantatrao hoe efa mpahazo azy le zavatra. Raha voaiova ny toetrandro dia efa fantany izy hoe fa le sepitra tsotra zany zavatra tonga tapoka. Karazana allergie any amin'ny lalan-drivotra ka miteraka fivotosana any amin'ny lalan-drivotra ary mahatonga ny olona ho sepitra ny soika na ny asma. Raha ny fanazavan'ireo mpitsabo eto amin'ny faritra Analamanga no tena maro olona asmatika. Be dia be satria nahoana indrindra eto Antananarivo nresahako. Voalohany ny toetrandro eto Antananarivo zany miova be ihany. Faharoa ny rivotra eto Antananarivo zany mihamaloto andro aman'alina. Ny fofona setroka tomobila, fofona avy amin'ny zone Frantsa, ny fofona canal maloto, ny fofona avy amin'ny fako zany rehetra zany mahatonga an'le fitombon'ny olona von'ny asma. Ary sabona fa tsy afaka hatramin'ny fakany satria amin'le maha-allergique azy zany misy facteur midéclencher azy. Rehefa miova ny toetrandro dia miverina indray izy. Rehefa misy fofona tsy zakan'le olona dia miverina indray izy. Fa azo sabona soa tsara izy fa miverina. Azo sabona tsara ny soika fa miankina amin'ny fivoaran'ny aretina ny sandany izany hoy ireo mpitsabo. Tsy afaka tanteraka hatrany amin'ny fakany ny aretina raha ny fanazavana hatrany. Ny ankizy sy ireo olona efa nahazo taona no mora mihetsika soika, eo ihany koa ireo olona maro ao an-trano sy ireo miara-mipetraka amin'ny biby. Androany no ankalazaina ny andro iraisam-pirenena ny soika.
Ny fanampiana ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny fandrarahana fanafody ny anjara biriky entin'ny mpamonjy voana amin'ny ady amin'ny Covid-19 amin'to kosa ny ady atao amin'ny afo izay anjara biriky n'izy ireo sy andraikitra izy ireo voalohany. Michel Arana Arjo. Iray amin'ireo sehatrasa mandray anjara amin'ny ady atao amin'ny Covid-19 ny mpamonjy voina eto Antananarivo. Ireto farany no manampy ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny famindrahana fanafody entina manadio ny tanàna. Fidina ny mpamonjy voina atreto tsy hitondra marary satria ny mpamonjy voina irery no miady amin'ny afo eto Antananarivo. Ary tsy hoe tapy tsy mijanona ny tranomay na misy aran'ny Covid. Izay aloha ny fandaminana atreto hitatsika eo ny toiny. Fa ny anjaran'ny mpamonjy voina kosa amin'izao tsika miteny izao dia ny manampy amin'ny fanadiovana ny tanàna, amin'ny fanomanana ireo désinfection izay atao isaky ny sabotsy sy ny alady izy ny ataontsika amin'izao ka tsikaritra enitsika mandalo eny akaikitsika eny ny mpamonjy voina sy ireo mpiara-miasa rehetra atao anatin'ny commune manao an'ilay asa fanadiovana izay. Taloha isika nisy confinement ny tolakandro dia isaky ny tolakandro dia manadio ny tanàna Antananarivo ny mpamonjy voina. Amin'izao confiné tsika ny sabotsy ny alady dia ny sabotsy ny alady maraina mandraparivo ny andro dia misy ampahany mpamonjy voina dia mifantoka amin'ny fanaovana an'izay asa izay satria miaro ny aina sy ny fananana no asanay. Hatreto, ankoatra ny ady atao amin'ny Covid-19, tsy mitsahatra ihany koa raha ny fanazavana ny afo izay andraikitra voalohany antsoroan'ny mpamonjy voina. Ny fitandrimana amin'ny afo izay mbola mila ampiana ny fampianarana izany ny daholobe. Ao anatin'izay, ankoatra ny valinaretana manko dia misy ny ady amin'ny afo, misy ny ady amin'ny zavatra maro hafa ihany koa izay iomanan'ny mpamonjy voina isan'andro. Reto dia raha rotoko ny andro androany efatra mety andro iraisam-pirenena ho an'ny mpamonjy voina any an-tananantsika rehetra amin'ny fitandremana sy ny fahamalinana ao kare sy ny fanadinoana na ny adinidiny kely no hiteraka loza ho anao na ho an'ny mpiarabelona amin'ny afo amin'ny zavatra hafa ihany koa. Anantotanisa miisa 520 amin'izao ny mpamonjy voina eto Antananarivo, 770 amin'izany no mandrato fiofanana. Mariana androany faefatra ny volana May ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpamonjy voina. Raha ny eto Antananarivo manokana, tsy nisy ny fanamariana izany vokatry ny fiparian'ny valinaretina Covid-19. Raha ny tantara no mariana ny andro androany, entina mahatsiaro ireo mpamonjy voina miisa 4 maty tany Aostralia vokatry ny afo tao amin'ny ala iray. Ampy ny mpitsabo sy ireo fitaovana hiatrehana ny fitsaboana ny marary ny Covid-19 ao amin'ny faritry Melaky. Voara-maso avokoa ireo marary izay mamonjy hopitaly. Atoizana hatrany kosa nefa ny fanentanana sy ireo ady amin'ny fianaky ny valinaretina ho ny CRCO ao an-toerany gaetan Andriatsilavo. Tombony ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana ao Melaky ny fampin'ny isan'ny mpitsabo sy ny mpiasan'ny fahasalamana ka afaka manara-maso antsakany sy andavany ireo raisina an-tanana. Ampy ihany koa ireo fitaovana ampiasaina hoy ny mpitsabo ao an-toerana tsy araky ny feo ahely etsy sy aroa. Somary narary zay ny tendako, narary ny lohako, nanomboka nangorangorana fa tamin'izay mbola nare fofona. 5 andro tao aorianan'izay tsy nare fofona intsony dia nandeha tamin'ny CSB dia nahazo traitement aloha dia nampanovana testa 2 andro niny satria nijerena tamin'ilay traitement voalohany hoe raha misy fiovany dia tsy manao test fa tsy nisy fiovany izy dia nampanovana testa dia positif. Tonga dia taty amin'ny hopitaly. Za zao dia mijoro eto fa tsy maty velona soamatsara. Nahafapo ny fikarakarana tato amin'ny hopitaly nandritra ny 10 andro zay tsaboako tena tato. Tsy nisy hoe olana tamin'ireo mpikarakara fa tena afapo za. Fitaovana ampiasaina fiarovana ny mpiasan'ny fahasalamana eto amin'ny hopitaly be amin'ny Maitrano dia hatreto aloha dia ampy tsara daholo. Na ny calot, na ny surblouse, na ny masque, na ny gants, na ny sur-chaussure, na ny gel hydroalcoolique, na ny fitaovana ampiasaina amin'ny lavage de main. Ary mbola tsy nisy rupture hatreto. Ho fisaorana amin'ireo ezaka fandraisana tanana ny fisorohana sy ny fitsabonana ny Covid-19 nanolotra fankasitrahana ho an'ireo mpitsabo ao amin'ny hopitaly be Maintirano ireo mpikambana ao anivon'ny CRCO Melaky. Mbola mitoy ny ady atao ka tsy maintsy maneho fahavononana hiatrika izany ny tsirairay. Ity ady ity tompoko dia tsy ho vita androany na resitsika androany
tena mazava angambany dia hoe on a gagné une bataille mais pas la guerre. Mbola hitoy ity, mbola tsy fantatra ny andresika fa velom-bolo sahady aho fa manana ekipa tena mahay mirahina sy mahavita azy manandratraikefa ary rehare. Taka ny faritra hafa rehetra ena ny tany marary eo amin'ny faritra Melaky. Na izany aza nanentana trano ireo mponina ny eo anivon'ny CRCO anaja sy ampiatra ireo fepetraram-pahasalamana takina. Ofisoroana ny fianaky ny Covid-19 ozaraina arovava orona maimampona avokoa ireo fokontany miisa 420 mandrafitra ny commune ambanivohitra Farafangana. Ireo vehivavy mpiofana eo anivon'ny fampianarana teknika sy fampiofanana arakasa ao an-toerana no mandraitra izay arovava orona izay Gaëtan Andreaslavo. Isan'ireo faritra efa miaina ny fiparitahan'ny valanaritana Covid-19 ny faritra Atsimo-Atsinanana. Distrika 3 ao amin'ity faritra ity no efa ahitana ny valanaritana ankehitriny ka ny distrika ny Farafangana no ahitana tranga be indrindra. Ankoatr'ireo fanaitanana natao ny fametrahana ilay centre d'isolement, nisy ihany koa ny hetsika fanamboarana sy fizarana arovava orona maimaimpoana ho an'ireo mponina amin'ny fokontany miisa 420 mandrafitra ny commune Ambonivohitra Farafangana. Ireo vehivavy mpiofana eo amin'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa ao an-toerana no manjaitra ny arovava orona. Efa ny tena sortantaty ay da raha vanisy zany gn'asa tokony na amboariny da mbola nangaika anay avao indreo satria mbola ambany fehezandreo nje da efa navita zany ay da mbola tatangindreo avao ary raha misy ny tombontsy tokony megnanay da mbola sovandreo avao. Agnisan'ny nahazo tombony amin'ny mianatra teo satria mbola mpianatra dia efa miasa amteo. Raha mahay asa satria mianatra sady miasa. Arovava orona misy 4 no namboarina sy nozaraina maimaimpoana nandritry ny 3 andro. Tombony ho an'ny sekoly ny fisian'ny fampiarana tahaka izao, hoy ny taleparitry ny fampianarana teknika. Mifanindran-dalana amin'ny ady atao amin'ny Covid-19 sy ny asa fampandrosoana amin'ny faritra izao etsika izao raha ny fanazavana hatrany. Isan'izany ny fampiroboroboana ny fanananasa ho an'ireo tanora izay tafiditra ao anatin'ny velirano faha-4 sy faha-9 nomeny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara. Milaza tsara ny fanomezana lanja ny fampianarana teknika sy ny fiofanana arakasa ary ny fampiroboroboana ny asa mahavelona eo amin'ny tontolon'ny fiarahamonina zay zareo ato amin'ny sampana teknika sy ny fiofanana arakasa no manao an'izay ka efa fanatanterahana sahady ny velirano nandray matao filoha ny velirano faha-4 sy ny velirano faha-9 ka dia amin'ny teny baike rendre l'utile à l'agréable izy tia amin'izao tsika miady amin'ny Covid-19 ilaina ny fampiasana ny arovava orona dia ny fampananana asan'ny tanora ihany koa. Raha ny antotanisa voaray farany ho an'ny faritra Atsimo-Atsinanana, miisa 770 ireo marary manaraka fijabona, ny 770 any trano ary ny 2 eny anivon'ny hôpitaly ka ny ray forme grave ao Farafangana, ny ray forme modéré ao Vangaindrano. Miisa 730 ireo marary efa sitrana ary miisa 3 ireo namoy ainy. Eo amin'ny maresaka IRS am-pirenena maheran'ny 320 no maty ary maro no mbola karoana ao Meksika vokatry ny fahatapahan'ny tetezana izay mitondra ireo metro mitady fomba rehetra ankehitriny ireo mpamonjy vovona aka ireo izay mbola voatsindry ny metro fanadina. Plusieurs heures après ora maro taorin'ny loza mbola amperinasa ny sampana mpamonjy vona eto Meksiko mikarika ireo izay voatsindry ny metro izay nianjera ny alina teo. Raha ny zava-nisy tapaka ny tetezana nandehanany ity metro ity izay nitarika ny fianjerany tamin'ny tany. Raha ny avo ny tetezana na hatratra hatramin'ny 20 metatra ambonin'ny tany ka vagon roa no nianjera vokatry ny fahatapahana. Vokany olona 320 hatreto no fantatra fa namoy ainy, 70 naratra ary mbola maro tamin'ireo mpandeha no tsy hita hatramin'izao. Mpamonjy vona anjato no ahetsika amonjy ireo olona voatsindry sy mihetsika ao anatin'ny metro. Mampanano sarotra ny famonjena ireo olona ao anatiny ny fisindro vy aman-taon'ny maro. Misokatra ankehitriny ny fanadihadiana ahafantarana ny antony natapaka ny tetezana. Ity zotra ity izay nisokatra nanomboka ny taona 2012 ary efa nahitana fahavoazana maro tao anatin'izay 7 taona izay. Nisy ny fanamboarana natao saingy izao ny teradoza izao ihany.
vokatry teloza andalam-by ity atrany olana maro no mitrangany antoerana indrindra ny fitoana ny fifamoivoizana takendro mpisehatra politika ny anafainganana ny fanadiadiana sy andraisana fepetra amin'ireo izay nanao tandrevaka ka nahatonga izao famoizana ain'olona maro izao. Zay mamarina vaovao tamin'ity androany ity angasanao nanaraka izany soafa tsara dolo tompoko. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavo. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.